Miarabantsika mpanaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny MBS fahitalavitra sy ny 95.4 FM. Andriamatoa Todisoa Andriamampandry no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity mpampianatra mpikaroka ny tenany voalany sojabe ny faculté d'Aix eny amin'ny université an'Antananarivo ary efa tale général ihany koa teo anivon'ny ministère ny fanabeazam-pirenena efa be ny tanàna lefitra ihany koa ary candidat ny antoka team makavy-antsainky ao boriboritany fahenina eto Antananarivo renivohitra ny tenany amin'izao fotoana izao. Miarabanao aloha Andriamatoa Todisoa Andriamampandry. Miarabanao tompoko ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay mino ny MBS sy mijery amin'izao fotoana izao. Tonga dia ny manodidina ny tontolo ny fifidianana aloha Andriamatoa Todisoa Andriamampandry no resantsika ato anatin'ity fandarana ity. Araka ny efa voalazako teo moa candidat ny antoka team makavy-antsainky ao boriboritany fahenina ianao eto Antananarivo renivohitra. Ahoana ny fahitanao ny fanomanana amin'ny ankapobeny ny fifidianana aloha amin'izao fotoana izao, na ny fanomanana eo amin'ny lafiny teknika na amin'ny fanomanana ho anareo eo amin'ny lafiny politika? Ia, ho an'ny candidat aloha zany ny candidat team rehetra no resahana dia efa vonona amin'izany ny candidat satria reo candidat rehetra reo dia efa niomana ary tsy ny ela ary koa efa nifakasokasoka tamin'ny vahoaka efa hatramin'ny ela ary raha ohatra ny tenanay manokana no resahana dia efa mataona ny maro no ny asa sy nanao asa soa, asa sosialy tao amin'ny faritra Ambohimanarina ary tena alalany ny olona ny tena dia nyresaka fampianarana ihany koa ny resaka tanora izay manasoa manampy ny tanora, eo koa ny fikambanan'ny vehivavy sy ny fiangonana ary ireo fikambanan'ny tantsaha. Zay zany ny tena aizana ny tena ny fiomanana ara-politika dia efa zay efa niteneniko zay efa niomana ary izao dia efa miresaka amin'ny olona maro hiaraka ny fokontany ary efa fikambanana maro no manohana ny tena na fikambanana tsotra io na fikambanana politika io na fikambanana hafa dia manohana ao anatin'izay. Resaka teknika ihany koa dia raha mahita ianareo dia efa misy zavatra efa mipetrapetraka daholo ny amin'ny antoko team amin'izay resaka teknika rehetra izay izay ataon'izay ahazon'ireo candidat ary ny azo ambara ao anatin'izay rehetra izay dia efa vonona izay candidat natolotry ny team hiatrika izany fifidianana izany amin'ny ankapobeny. Manahoana ny mponina eo anivon'ny boriboritany fahenina eo amin'ny resaka hoe fisoratana anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana sy ny lafiny ohatr'izay? Ia, efa nisy ny fanentanana izay efa natao ary ny akamaroany dia efa izay tsy voasoratra dia efa nitsofoka tao anatin'izay lista izay daholo ary efa miandry ny olona, miandry ny vahoaka izay fotoana izay sisa no iandrasana dia efa vonona ny vahoaka ao anatin'izay rehetra izay. Izany hoe amin'izao fotoana izao zany dia efa miomana daholo ny vahoaka rehetra, indrindra fa ny vahoaka na Ambohimanarina ao anatin'izay rehetra izay fa izany akory dia tsy misakana ny candidat hiresaka amin'ny olona, hijery ny zava-misy ary hamantatra bebe kokoa izay mbola fialan'ny olona zany izay azo atao zany na amin'izao na orinan'ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Inona ny hoe tena tokony andraikitra voalohany sahan'ny solombavambahoaka ho anao manokana rehefa hoe tafapetraka amin'izany toerana izany nareo, satria raha ny hoe ny herijika aloha anisany hoe raha mijery ny voka-pifidianana farany teto Antananarivo tsika mety hoe anisany hoe ambonimbony herijika ny candidat ao amin'ny boriboritany fahenina ho tafiditra solombavambahoaka amin'ny fotoana ho avy manaraka eo. Ia, ho an'ny boriboritany fahenina manokana zazamo dia ny tanjona ao anatin'izay dia ompotro zany no azo ao anatin'izay satria fantatsika fa ny team dia mbola tsy resy mihitsy iateto Ambohimanarina ary mbola ho amafisinay amin'ity ndray mitoraka ity fa ny team no akaiky ny vahoaka, ny team no mijery ny vahoaka ary izahay izao dia nisan'ny mitondra ainga avao
ho an'ny antokotim sy ho an'ny ambomanarina amin'ny akapobeany zany hoe ny asana solombavam-bahoaka dia tokony zavatra voalohany atao aloha de manao lalàna ny solombavam-bahoaka zany hoe manao lalàna izy manolotra lalàna izy mba hisy fiatraikany mazava any amin'ny vahoaka mba misy fiatraikany amin'ny fiainany andavanandro izany lalàna izany ny faharoa de manara-maso ny asan'ny gouvernementa ny solombavam-bahoaka ary zany hoe ihany koa izy de mandrefy ny politika akapobean'ny gouvernementa ny solombavam-bahoaka ary afaka manitsy izy na manatsara ny volavolan-dalàna zay ho atao ao anatin'izay ataon'ny mpanatateraka izay ka ho anay dia efa misy ny lalàna zay voasolotra ho atolotra rehefa solombavam-bahoaka areto de tiana hotsipihana tsara fa ny solombavam-bahoaka de tsy natao anao lalana fa miady mafy izy mba anateraka ny lalana miady mafy izy mba anateraka ny fododravitrasa ary zay ny mahatonga ny tenanay midina hoe rehefa tsy anao ny mpanatateraka de tsy maintsy mandray andraikitra ny tena amin'ny olo-pirenena ny tena olo-pirenena tompona andraikitra amin'ny matitanrazana ny tena dia tsy maintsy mijery zay hoe inona zany asoan'ny vahoaka sy ny filan'ny ny vahoaka zay ahafahana mifanampy ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny akapobe ia araka rehefa nambarako tany am-piandohany moa efa tale général teo niviny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany keo andriamatodiso andriamapandry eo amin'izay tontolo satria mifandraika foana ny resaka sosialy sy ny resaka politika eto amintsika eo amin'ny tontolony fampianarana io sady ianao koa araka le voalazako teo koa hoe voalany sojabe ny fakdaisa amin'izao fotoana izao ty tontolon'ny fampianarana ty andriamatodiso andriamapandry aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ny fanatsarana amin'ny akapobean'ny an'io tontolon'ny fampianarana io satria anao efa tale général teo nivin'izay ministera izay nisy ny fitakinana atao ampampianatra sy ny sisa fangatahana fanatsarana aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao ia raha tiana hivoatra ny firenetsika raha te olombanina ny taranakitsika de tsy maintsy jerevana manokana ny fampianarana ary ny zava-dehibe de azay no anisan'ny tariketra voalohany ary adivanay mafy candidatim rehefa olany eo zay ho anisan'ny edivana mafy de izay tolo dalàna edivana ho amin'ny resaka fampianarana zay zany hoe reny fitakina nataon'ny mpampianatra sy ny syndicat sy ny mpanarahany fampianarana eny de mitombony reny mitombona daholo raha tsy teny ohatra vitsivitsy aminao ohatra indemnité forfaitaire de résidence de mbola 90 ariary ina moa ny fitany zany am'izao latsaky ny ariary zato am'izao fotoana zao zay mahonena mitombo ny fitakina io ary edivanay mahazo mametoky an'ireo mpampianatra sy ny mpandrarao anatin'ny fampianarana fa iady am'izany ny candidatim rehetra ary ny tenako zao ny lohany iady am'izany miera-pirenena indemnité de logement any resaka mpampianatra 14 000 ariary hofatrano aiza moa no vitan'izany 14 000 ariary zany na trano fisoko ary ve ao anatin'izay eo koa ny indemnité de cré zay tena ambany de ambany ny any amin'ny EPP zao de 7 000 ariary de raha maray ianao ny vidina fanapoty ary tsy azo zany efa lacré maray na atoandro hariva ny any amin'ny CEG 10 000 ariary ny indemnité azo indemnité de cré ny lycée 14 000 ariary zay misy tolo-dalàna efa ho atolotra ho anareo mpampianatra sy ny mpandrarah ataon'ny candidatim ao anatin'izay ary ty ny tena zava-dehibe ho an'ny fampianarana ny mpampianatra satria raha tsisy keny mpampianatra tsisy mihitsy ny voaka dokotera ny ingénieur ny pilote ny manam-pahaizana ao anatin'izay tokony jerevana manokana zany hoe ny asin'ny fampianarana ny asin'ny mpampianatra de averina araka ny tokony ho izy am'izay zany hoe le corps enseignant iny le maha-corps enseignant izy mena lanja omena valeur ao anatin'izay fa na voatsika hatramin'izay de tsy nomena asiny reo mpampianatra reo de tsy mahagaga ny firenetsika raha tonga tahaka izao zany hoe zany fametrany asa mpampianatra any tena zava-dehibe sy ny fampianarana amin'ny akapobeany ary mbola androso itsika raha te hivoatra tsika raha te hiady amin'ny fahantrany izany isika de tsy maintsy io no jerevana kaiky anisan'izay zay edivana izay eo koa ny fijerevana ho an'ny fampianarana ny cantine scolaire satria sahirana ny olona
tsy mihinan-kanina io indray mandeha betapinge zany iteto faritra tamin'y zatale généraly misy tena fanabeazam-pirenena maro ary tena maonena 7 kilometra raha le zaza mianatra 10 kilometra 15 kilometra any atrano izy tsy mihinana any izy a de iny mahatonga azy azoto mianatra mba misy vary sy sakafo hohanina de mba mahazotra le mpianatra zay revintsika eto Antananarivo renivohitra ary tamin'ny andro ny tantana de nahazo cantine scolaire daholo eto Antananarivo renivohitra fa izao de tsy misy tso na misy de zara fa misy de io de hoaverina io iady am'izay lalàna zany izy zay mba hiverena zany cantine scolaire zany mba voky tsara ny mpianatra na ny mpampianatra ary ao anatin'izay anisan'ny zava-dehibe zay eo koa zay fampitaovana ny mpampianatra zay atao hoe kit enseignant raha eo aza ny ezaka sy ny fandavatena anana ny mpampianatra raha tsy manana fitaovana izy a de tsy lasa tamin'ny andro ny président Ravalomanana nitondra de tsy niafiafy mihitsy zany hoe kit enseignant zany ny mpampianatra ny kit scolaire tsy niafiafy mihitsy ny mpianatra reny de ho averina ho tolo-dalàna ary voalaza tsara ao anatin'ny map 2 zany a sy ny manifesto an'ny team sy ny président Ravalomanana zay hoentinay a ho tanterahana izay a rehefa ho solom-bavamboaka zay a ho lalàna velona ary hitady zay majorité ao anatin'ny antemera-pirenena satria andreo ahafahana milaza fa ny fampianarana de anisan'ny omena lanja ao anatin'izay zany akory hiatsimidika hoe tsy omena lanja ny hafa fa omena lanja daholo io na ny fahasalamana io na ny fananantany io na ady na resaka tsy fananasa ho an'ny tanora zay misy lalàna zay fanamorana ny asa ho an'ny tanora zay ho apetraka reny etralo maro be reny dia amborainy reny ka ny tanora zay vita fianarana de moramora aminy a no manangana orinasa de zay miasa ao de le olona zay tsy manasa ao amin'ny district no miasa ao anatin'izay rehetra zay ohatra zay koa ny fanampiana ny tantsaha zay betsaka zao any Ambohimanarina reny a ny ao amin'ny Masomboly ny zezika de ho ampina izy reny a ao anatin'izay eo koa ny resaka tsena zay tokony alamy maro mila tsena ampiana ny tsena ao ananazay de mila rindry zany a de mila lalàna velona ho atao eo koa ny fitaterana zay maipaka akaiky ny olona indrindra fa eto Antananarivo renivohitra zay a ho alamina daholo reny a zay misy an'ireny fitaterana zay maipaka akaiky ny olona ireny a misy a taxi be dia tsy tonga any amin'ny terminus fa mivily izy a eo atenatenany de lasa mijaly a le vahoaka anatiny zany hoe misy lalàna velona zay tokony arahana ary zay de tsy andraiky lembenana mihitsy amin'ny lalàna rehefa ho solom-bavambahoaka ny tenanay iverena kely any le tontolon'ny fampianarana tena tao anatina fitondrana maromaro ny fanesy a tsy nety tanteraka mihitsy le fitakin'ireo mpampianatra ireo no le hoe lalàna tsy tafapetraka ve sa inona ny antony satria ohatra ny malasa saina hoe ihany hoe am'izao fotoana izao a mbola misy mpiasa mandray an'izany hoe andamin'ny tena 70 ariary ohatra zany no zay lalàna zay hoe tsy tafapetraka ve ny tena hoe tsy nafana mihitsy nanome fahafahampoan'ireo mpampianatra ireo ia zay misy ny tena ny esany hoe ny solom-bavahoaka zay maronisa de tsy nametraka an'izay a ao anatin'izay zay iady a ho an'ny mpampianatra izay ary tokony apetraka izay eo koa moa ny mpanatanteraka de misy vitsivitsy any no mitondra an'izay nefa raha tsy maronisa ao anatin'le mpanatanteraka no manaiky izay de tsy ho tanteraka koa zany a izany ka zany a de tokony ho jerevana akaiky ary ho jerevana akaiky zay a ao anatin'izay a rehefa lany somatsara izay ary anisany tena zava-dehibe ho an'ny mpampianatra zay fampianarana moa ny resantsika zao a dia eo a le fanifanana ny mpampianatra hatramin'ny maître frame hatramin'ny mpampianatra rehetra de tokony isy foana ny fanifanana ny recyclage atao satria mba ahafahana manaraka satria mivoatra ange ny contexte de tokony manaraka an'ireny a ny mpampianatra ary tokony atao zany na iza eo a de tokony ho jerevana foana zany fanifanana zany ary tsarovy fa mazava-dehibe ary tena hoe ankasitrahany ny olona ny président Ravalomanana tamin'izy notondra de nisy foana zany formation zany ary izy no namerina n'izany hoe ivitoerana fampianarana eto Madagasikara ny INFP sy ny centre régional ny INFP ary tena zava-dehibe zao ary hitantsika fa betabe ny gioka zay mifantoka amin'ny fampifanana ny mpampianatra ny mpampianatra rehetra eto Madagasikara
président Valmanana no namerina an'izany asiny izany ary mbola mitohy mandraka kehitriny fa zany hoe tokony adevenina sy amafisina izany ary isan'ny zava-dehibe zany izy koa nanao an'ireny élève maître sy ny ESS reny nanatsara an'ireny nijery an'ireny corps ny enseignant reny izy nijery nanampy tao anatin'izay ary zay no any tanana ny mpampianatra rehetra misy isy moa vomivoaka voampiasa-panjakana voaingana de tsara ihany no resahana am'izao zavatra zao fa ny président Valmanana tamin'ny tonga de niady mafy an'izay zay tena hoe asy ny fampianarana sy ny asin'ny mpampianatra zay ary tena nanampy ny mpianatra izy ary izay no tohizana ny session mavoaka team zay ho candidat rehefa hoe eo rehefa lany izay ao anatin'ny antemera-pirenena. Manao kosa momba andreo isan'ny mpampianatra Andriamatotodyso Andriamampandry ny effectif amin'ny ankapobeny ampy ve na hoe ampina tokony ohatrohatry ny ahoana moa zany mpampianatra eto amintsika raha ho tiana tsara kokoa zay kalitao amin'ny fampianarana zay. Ny zava-dehibe dia ny kalitao amin'ny fampianarana no tena zava-dehibe raha misy tsika eo de zay mpampianatra eo de zay le hoe formation zay zay fanofanan'izay ny tena anisany zava-dehibe akoatr'izay ny maître fram tena zany tena kelingeny ny karama zany maître fram zany 30 000 ariary 40 000 ariary 50 000 ariary faravapetsany isam-bolana any ray aman-dren'ny mpianatra zany hoe latsaka lavitra ny tokony hoe karama farany ambany ara-dalàna eto Madagasikara ary isika tsy ohatra zao raha tsy nisy ny mpampianatra isika rehetra zay mijery ny fahita lavitra nefa zany ny karama nefa miasa maraina riva mandavataona zany ny raisin'ireo maître fram mareo de zany hoe izy ireo de mila jerevana manokana ary zay natonga tamin'ny andronay tao anatin'izany ministère zany de niady mafy mbola lasa mpiasa-panjakana izy ireny ao anatin'izay satria mba rehefa io izy de mba stable izy lasa mpiasa-panjakana de mba mikarama tsara ihany izy ao anatin'izay mihoatra no liazony tamin'izy maître fram zany de tokony tohizany reny mahavoatsika nge hatramin'izay de zao hoe zay nataony teo aloha de ratsy daholo nefa tokony izy ny hoe continuité na izany eo na izany eo de tokony misy foana zany hoe continuité zany continuité de l'état ao anatin'le izy satria mahavoatsika rehefa hoe miova le régime de miova vaovao de ohatrany hoe ratsy daholo de mba misy tsara ihany reny mampinge nisy tena na tsara azy de tokony tohizany zao tsika misy ny IEM ka rehefa miova zay régime zay rehefa afara de rehefa mba hoe hita fa tsara le izy de tohizana samy malagasy nge tsika eto de zay tokony fanampy de tokony fanohana ary zay foana mampembotra atsika zay le fomba fijery zay no ro resahana amin'ny mpanao politika rehetra zay hitondra hoe samy hita malagasy tsika de tokony fanohana raha misy zavatra tsara vita eto amin'ity fireneny ty dia de mendrika izy resahana hoe mety le atao rehefa misy tsy mety kosa de mba hitsy hoe misy tsy mety izao ary izay rehefa tonga amin'ny antemera-pirenena de tsy hoe mpanohatra botolo zay zavatra atao rehefa misy mety dia ankasitrahana de ankerezana mba ho tohizana ho tsaratsara kokoa rehefa misy tsy mety kosa de mba manitsy zay fa tsy hoe député mpanangantanana fotsiny de manaiky zay tena tenenao na inona na de tsy mety ary le izy tsy ho député malety fa zany asiny antemera-pirenena zany de averina amin'ny tena asiny hoe androm-panjakana mana ny mahisy azy zany antemera-pirenena zany de mahazo matoky ny vahoaka malagasy fa rehefa tonga eo ny tenanay sy ny candidat team de amerina zany asiny ny androm-panjakana zany ary hiady mafy ho an'ny lalàna mba hisy fiatraikany tsara ho any amin'ny vahoaka malagasy na izy na izy eny ary tonga de izay teny famarana zay koa no etsika mamarina ity fandarana ty Andriamatotodyso Andriamampandry mihitsy manatantsika fa tafitany amin'ny mpijery atsika ny afatra zay nampitainay tao fa angambany mety hoe indray-mbava kely mikasika ny fanomanana fifidianana ihany sy ny lafi ny fanomanantsika zay fiatrehantsika zay fifidianana zay Andriamatotodyso Andriamampandry ny teny famarana ho any Ambohimanarina manokana dia olona manam-pahendrena ny vahoaka ana Ambohimanarina manana kolotsaintsika maizatsika ary manana fahendrena ka ny teny atsipiko amanako ny androany dia hoe misy candidat hafa ao Ambohimanarina
zay mifaninana amin'ny fanaratsiana sy ny fanenjena zay tsy maropototra atsika dia hoy aho hoe rehefaninana itsika fa samy zanaka ambomanarina samy monina eny ambomanarina sy ateroka dia andao lahy andao hifaninana amin'ny asa soa amin'ny asa sosialy fa sahirana ny olona ary izany zao a ny tetaviny vahoaka malagasy indrindraindrindra fa ny vahoaka nambomanarina eny ary mankasitrika anao andriamato todisoa andrimapandry a dia misaotra antsika ihany koa tany tokantrano nanaraka ity fandarina ity mametraka ny veloma finaritra tompo klasy tompoky vavy